misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fanomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesina ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity am'rariny so indrindra ho anao izay manaraka an'izao ten'Andriamanitra izao hatrany ihany koa. Aloha handirantsika amin'ny lesina anio dia hivavaka isika. Andriamanitra hitsara anjizindanitro mbola avy ampisaoranao izay iny amin'ny tombo-potoana izay omenao anay, misaotra ihany koa ny ampanomponao izay miaino izao fandaharana izao ary mitalao aminao ireo mba hijerenao azy manokana na ny faniriana ny fikasany ary indrindra ny fitombony ara-panahy aminao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesinantsika androany dia manao hoe ho anao tsy ny monomonina na ny tarain'i Jesosy nijanona ho tony sy feno fiadanana ny endriny nefa nisy atsembohana mipotrapotraka teo amin'ny andriny. Tsy nisy tanàna nangoraka namafa ny andron'ny fahafatesana teo amin'ny tavany. Tsy nisy nanao teny mitory firaisam-po sy fahatokiana izay tsy miovaova mba hanohana ny fony amin'ny maha olombelona azy. Raha nanao ny asany nampiorikoditra ny miaramila dia nivavaka ho an'ireo fahavalo an'i Jesosy. Hoy izy manao hoe ray io mamela azy fa tsy fantany izay ataony. Niantona teo amin'ilay hazo ny tamovombovoka ny zanak'Andriamanitra madio sy tsy manan-tsiny izay rehetra ny aretany, ny rano tete avy ao amin'ny lohany sy ny tanany ary ny tongony, ny fialanaina izay nampiovitrovotra ny tena, ny tebiteby tsy hailazaina izay nameny fanahiny rehefa nafeny ray aza ny tavany. Ireny rehetra ireny dia miteny amin'ny zanak'olombelona tsirairay fa ho anao no nanekeny zanak'Andriamanitra hitondra an'io enta-mavesatra ny fahadisoana io. Ho anao ihany koa no namabony ny fahafatesana sy namohany ny varavaran'ny paradisa. Tamin'ny fiatombohan'ny ady lehibe dia tsy azon'ny anjely izany. Raha navela hijinja ny vokatra feno ny fahotany Satana sy ny tafiny dia ho faty izy tamin'izay. Nefa dia tsy ho nazava tamin'ny mponina tany an-danitra fa izany no tsy maintsy vokatry ny fahotana ary tsy azo iodivirina izany. Ny fisalasalana iray momba ny fahatsaran'Andriamanitra dia neto nijanona tao an-tsain'izy ireo ka ho toy ny voiratsy, toy ny voaratsy izay ho nitondra vokatra no hahafaty avy amin'ny fahotana mihitsy aza. Nefa tsy ho toy izany rehefa hifarana n'ilay ady lehibe. Amin'izay dia ho tanteraky ny drafitry ny fanavotana aseho amin'ny voary rehetra manan-tsaina ny toetra mampanahy an'Andriamanitra. Eny tamin'izay dia afaka miravoravo ny anjely raha nijery ny hazo fijalian'ny mpamonjy satria na dia tsy nazava taminy aza ny zavatra rehetra tamin'izay dia fantany kosa fa azo antoka mandraka izay ny fandravana ny fahotana sy Satana. Azo antoka ny fanavotana ny olona ary ho azo antoka mandrakizay izao rehetra izao. Azon'i Kristy an-tsaina tanteraka kosa ny ho vokatry ny sorona nataony tao Kalvaria. Reny rehetra ireny no tazaniny mialoha raha teo amin'ny hazo fijaliana izy ka niantsony tamin'ny feo mahery manao hoe
vita ny afa-pamonjena ho atsika, vita ny afa-pamonjena ny ho anao, anavotana anao sy ny ankonanao. Engane zany ho vato fantsika ny fiainantsika, atonga atsika anam-paharetana, anam-pitiavana mandrakariva, anam-fanarahana ny tompo. Amen. Dia manitra tsara andezan-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany, gataka aminao indrindra izay tompo mba ho tsapanay mandrakariva ao anatinay izany fitiavanao izany, ka ny fitiavanao hanafaka anay amin'ny ketsan'ny ratsy. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.